La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vide rare. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manulcha wanao Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalto iresapireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Nivava. No raisin'ny Premier ministre Tsay Christian Vonjimaiky ny fitantanana ny ministera ny Harena Kibonitany ho atao lahara-pahamena ny famoahana ny kôdy miniera anambarany. Fonja vaovao miisa 5 no ahorina eto Madagasikara amin'ny zao ialana amin'ny fahafenoan'ny fonja. Misy amin'izy ireo no andalam-panamboarana, ao ihany koa ny efa vita tanteraka toy ny fonja ny Merzetosika. Ankoatriny eo, mpandraran'ny fonja miisa 500 no raisina amin'ity taona ity. Tsy azo verina hidina ny vidin'ny karazam-bary vokatra eto an-toerana ho latsaky ny 2,000 ariary amin'ny zao ranambaran'ny mpamigady. Amin'izao fotoana fidinan'ny vidim-bary izao mandidina ny 2,000 ariary ka hatrany amin'ny 902 ariary ny kilaoan'ny vary. Nikatona sy niala teto Madagasikara ny magazay Shoprite orinasa izay isan'ny mpampiasa olona betsaka indrindra manerana ny nosy araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitrangana tondradrano tao Tinisia. 20 hatreto ireo olona namony ainy ary ampolo ny tsy hita popoka raha ny taremarika Vonjimaiky. Miandidiny ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Kamanasanara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia niraisan'ny Premier ministre Tsay Christian Vonjimaiky ny fitantanana ny ministera ny Harena Kibonitany ho atao lahara-pahamehana ny famoahana ny kôdy minier ranonambarany. Henri Florio. Taorian'ny fametraham-pialana tamin'ny toerana maha-ministry ny Harena Kibonitany sy ny loharano stratégique, ny ministra Brice Randrianasolo no raisin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Tsay Christian ny fitantanana Vonjimaiky ity ministera ity manomboka androany, mandra-pahavoatendry ny ministra vaovao, isana sy tantana indray ity ministera ity. Nampahantra ny Madagasikara ny fitrandrahana Harena Kibonitany hatramin'izay. Mila fanovana izany manomboka izao ho ny Premier ministra sady ministra mpisolo-toerana misahana ny Harena Kibonitany. Ho laharampahamehana ny famoahana ny lalàna feny fitrandrahana na ny kôdy minier ahazoa ny Madagasikara tombony. Fa eo ihany koa ny fijerena ny fifandraisam-piarah-miasa amin'ny orinasa mpitrandraka. Fantatrao fa anisan'ny ministera andrasana vokatra maro dia maro fampandosoana firenentsika. Zavatra misy androkoana zao ary raha mahalala zany. Betsaka ny trafika na volamena zany na vatosoa vao herinandro tsitsy lasa zay dia natrandrahantsika mety conteneur tao ny vatosoa no tadinareo reny volamena reny ko izay hitatsika fa mahamenatra reny ary manambotry firenena mihitsy. Ny atao dia tsotra miezaka zany amin'izao fotoana zao ny fomba anarenana ny sehatra ohatrantony mba ho malakilaky tokoa ny asa zasany satria be ny asa zasany izay miandry fanapakevitra malaky ohatra zany zao ny resaka mahakasika ny fantatsika fa manana harena be dia be tsika mikasika ny pétrole, mikasika ny gaz zany rehetrrehetra zany isan'ny zavatra maika dia maika mila fanapakevitra izy ireny. Raha ny fanazavana trany, isan'ny tanjona voalohany ny ampitomboana ny tombotsoa ho azon'ny Madagasikara amin'ny sehatry ny fitrandrahana Harena Kibonitany. Tontosany maraina teo ny famindram-pitantanana. Teo amin'ny ministra teo aloha raha vokatra vidiny avo sy ny Premier ministra no sady ministra mpisolo-toerana misahana ny Harena Kibonitany sy ny loharano stratégique. Vaovao kosa ny olan'ireo mpiasa eo anivon'ny aviation civile de Madagascar mahakasika ny fahataran'ny fandoavana karama atonga ny ona tamin'ireo mpiasa ny ministra tompony elektra tamin'ity androany ity. Henri Florian.
raha nikasany hanatanteraka fitokonana ireo mpiasa ao anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar tamin'ity androany ity, tonga tena antoerana ny ministra tompon'andraikitra nijery akaiky ny amana ny olana mahakasika ny fahatarany ny fandaovan'ny karaman'ireo mpiasa izay efa misy hatramin'ireo volana no tsy voaloha. Nisy ny fihaonana teo amin'ny mpiasa sy ny ministra tompon'andraikitra ary ny randrana sindikaly nentina nijerevam-ba olana manoloana izany fijalian'ireto mpiasa ireto. Taty amin'ny direction générale sy ny mpiasa efa namolavola sosikevitra efa nisy ny dingana natao rehetrrehetra fa tsy tonga tany amin'le tanjona izy de hery zareo moa zany hoe hatramin'andraisan'ny ministera amin'izao fotoana zao fepetra de efa mandeha zany ny démarche efa ho an'izay fahazahoana ny karaman'ny mpiasa tsy voaray io le hoe sarotra ny tonga de ino hoe zato isan-jato satria mbola tsy tia-tanan'ny mpiasa le izy mbola tsy miversy ao anatin'ny volan'ny mpiasa dika fa na izany na tsy zany aza ny fiarah-miasa ny fahatongavana andriamato ministra aty amina toerana ohatra zao izay nambarany namana tao hoe c'est la première fois hono izy vao nahita ministra niditra aty fa zava-dehibe ho an'ny mpiasa zany ny fanatrehana matoky zany hoe ny karama zany ilamy maloha ho an'ny ray mandra-pahatonga amin'ny faran'ny taona satria zay le sosikevitra nataon'ny mpiasa sy ny direction générale ho an'izay. Nanamafy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa ataony ezaka rehetra mba hanarenana ny seha-pitaterana rehetra eto amintsika. Hisy ny komity manokana hatsangana entina hanarenana indray ny lesika misy eo anivon'ity ACM ity. De hijery koa ny solution maharitra satria mety karama hatramin'ny volana décembre fa hitanay ny solution eto fa court terme zay. Inona ny moyen c'est à long terme zay mbola tokony ho jerena miaraka de zay no nanangana ny syndicat nanangana ny comité rapiso hiaraka hijery aminay hoe iza siza dolo satria be de be ny volany ACM mbola any amin'ny olona tokony ananany trosany tokony hampandeha n'ity ACM ty be de be ny zavatra tokony arenina satria misy zavatra efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro tokony hijerena vahaolana ifampidiniana amin'ny premier ministre zany sy ny filohan'ny republika dia mba hitondrana vahaolana mba haharitra. Raha ny fanazavana trany tsy mbola afaka manapa-kevitra isika ny anokafana ny sidina avy any ivelona amin'izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa. Ny position mikasika ny fanokafana ny lanitry Madagasikara dia efa nambarako ny mpiara-miasa sy ny syndicat tao anatin'ny fivoriana teo hoe misy zavatra tsy ho azontsika tapahana eto, misy zavatra tsy maintsy lanjaina ambony, lanjaina ambany mba hafahana mandroso, tsy afaka mampanantena an'izany eto tsika androany fa ohatra hoe misy solution intermédiaire ohatra ny resaka cargo satria 10 ariary isaky ny kilo no mba vola miditra amin'ny ACM amin'ireny zavatra reny ka reny angamba nijerena révision kely na jerena zay zavatra ny détail technique zany tsy ho lazainy tsy ho ary ho voateniko eto dôly fa atsangana le comité dia ao mandinika manao proposition mba kosa tsy hisy impact ny amin'ny vidim-piainana koa satria vidim-piainana efa lafo dia zany zavatra rehetra zany mila lanjalanjaina anatin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny. Manomboka rahapiso araka izany no ivory ireo komity eo anivon'ny ACM hametraka ny paikady rehetra anatsarana sy entina hitadiavam-baolana mahakasika ity aviation civile de Madagascar ity. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia fonja vaovao misy 5 no ahorina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ialana amin'ny fafenoan'ny afonja. Misy no andalam-panamboarana ary misy ny efa vita tanteraka tahaka ny fonjan'ny Mieritsetosika. Ankoatran'io, mpanjarany afonja misy 500 no raisina amin'ity taona ity fanadina. Lesoka goavana niteraka ny fahavakisany fonja matetika eto Madagasikara. Ny fahanterany fodotra fotrasa handraisina ireo fonja ireny. Tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny zava-mitranga eo anivon'ny fonja. Ohatra amin'izany eo amin'ny resaka fiambinana ny voafonja. Tsy ampy ny mpiambina ny voafonja na ny mpandrarahany fonja. Antony iray mahabetsaka ny fonja vaky raha nambaran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitsarana. Efa mahafeno ny fepetra rehetra ary afaka mandray voafonja hatramin'ny 800 ny fonja ny Mieritsetosika amin'izao fotoana izao. Fandriana iray isan'olona no hita ao an-toerana amin'ny maha manara-penitra azy. Fonja Mieritsetosika zany dia efa miasa izany amin'izao fotoana izao satria efa namoahana arrêté d'ouverture. Ikan'izany dia efa miasa zany ny fonjan'ny Mieritsetosika. Mandeha miandalana ny tena fanokafana azy
hoe tena miasa avy hatrany fa efa miasa tsy kelikely izy zany am'izao fotoan'izao satria mbola betsaka ny zavatra pitsopitsony zay zavatra tsy maintsy mbola apetraka ao anatin'izay fonja be ny meritsy atosika zay aoka tsy ho adinotsika fa ny fonja be meritsy atosika de maison de haute sécurité zay zany hoe maison de force zany ka ma maison de force zay a de maromaro a no zavatra zay tsy maintsy mbola takiny zany ohatra ny fametrahana ny casernement zay tsy maintsy eo akaikaiky eo ihany ny mpiasa miasa no mipetraka fa na izany naty zany a de fa feno fepetra azo ampiasana ny fonja ny meritsy atosika zany am'izao fotoan'izao ary efa miasa zany ny fonja ny meritsy atosika. Efa tafiditra ao anatin'ny politika ampanjakana ankehitriny ny fanatsarana io sehatra io ary isan'ny hovaindohan-draharaha izany. Dingana iray lehibe no vitan'i Madagasikara amin'ny fanajana ny zon'olombelona amin'ny fahavitan'ireo foto-drafitrasa mifanaraka amin'isany voafonja. Mba ahafahana manara-maso ireo voafonja ireo, mpandraharahan'ny fonja misa 500 no horaisina amin'ity taona ity ary efa miditra amin'ny dingana faharoa ny fifananana hidirana ho mpandraharahan'ny fonja izay. Omaly 12 Aogositra no vita sonia tamin'ny fomba ofisialy ny valin'ny fananana rehefa nosoniavin'ny Nandriamato Pitahiry ny fitombokaseam-panjakana ministry ny fitsarana sy ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy satria moa zany ilay concours dia interministériel io dia ireo ministra roa totareo moa zany no nanao siny azy. Ny fananana dia nandaisan'ny mpifaninana miisa 297 na 9261 candidat zay handraisana mpianatra miisa 500 saingy ity dingana voalohany ity moa zany amin'ny admissibilité azy dia miampy 300 zany izay isan'ny horaisina zay mbola izy zany ny dingana faharoa zay amaranana zay tena voaray dia 155 zany no isan'ireo mpifaninana admissible tamin'ity dingana voalohany ity. Isan'ny sampandraharaha lehibe eto amin'ny fireneny eo ambany fiadedian'ny ministeran'ny fitsarana ny fandraharahana ny fonja. Izy ireo izay misahana manoka in'ireo nani ao ihany koa ireo nandika lalàna teto anivon'ny fiarahamonina. Ilaina araka izany ny fanatsarana ny fonja eto amintsika mba hitandrona ny filaminana sy ho fanajana ny zon'ny voafonja. Farany misy sa enina amin'izao fotoana izao ireo gadra tafatsoka atao amin'ny fonja ny farafangana no mbola karohina fatratra amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy ho averina ho tsaraina izy ireo aorian'ny fatratrarana azy raha ny fanazavana. Tontolon'ny fonja izay hatrany dia tombana nanomboka ny volana septambra raha ho avy izao ny fametrahana prison verte voalohany eto Madagasikara. Tetikasa iarahana fikambanana manohana tanora iray sy ministeran'ny fitsarana. Ivresha. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny famonjana ny zaza tsy ampitony eto Madagasikara. Tsy mipetraka araka amin'ny matoeram-panarinana azy ny ravitra misy hoy ny fikambanana misehatra amin'ny fandraisana ny tanana tanora iray. Niainga avy amin'izay nitsirikevitra ny tetikasa prison verte hoy ny fanazavana. Nanomboka tamin'ny 2016 ny no niara-niasa tamin'ny administration pénitentiaire dia nahita an'ilay fitaizanana zao tanora tsy ampitaona zao zany hoe tsy mety ny fomba hitaizana azy miaraka amin'izao efa lehibe satria te mba hampahaolombanana an'izao dia zay ny eritreretiny hoe tokony tsy ho tazominy izy hidinato fa aloha anao karazana programma zany entina ahafahan'izao miasa zany ivelan'ny fonja zany dia taizana ohatran'ny taizakizy ihany zao manatanteraka zay zavatra zay. Efa teny ampelatana ministra ny fitsarana teo alohany antota taratasy momba ny fametrahana ny tetikasa ary andrasana ny fitohizany hatreto na izany na tsy izany miroso ny dingana amin'ny fametrahana azy ka tombanana ny volana septambra ny fanombohana ny asa mifandraika amin'izay hoy ny fanazavana hatrany. Tena izy zany tokony amin'ny volana tamin'ity volana ity zany farafaran'ny volana ity no nanaovana fanazana tamin'ny ministeran'ny justice zany amin'ny ametrahana le prison verte. Efa nisy karazana visite zany zay efa natao vo ray volana angamba zany tany Brickaville zany no anaovana le izy tany amin'ny hectare maromaro zany ho atolotry ny administration pénitentiaire zany entina anateterana zany dia ny fikambanana monde esprit moa zany miaraka amin'ny manakasitrara. Ankoatra ny fanamafisana ny fanabeazana ny zaza tsy ampitona voafonja
tanjona ny fanatsarana ny maha-olona. Ity faran'izay mbola ilaina anaovana ezaka manokana raha ny zava-misy manenina ny fonjy eto Madagasikara no jereny. Lava-mavao hafa kosa indray dia tsy azo heverina hidina ho latsaky ny 2 arivo ariary ny vidin'ny karazam-bary vokatra eto an-toerana amin'ny izao fotoana izao raha nambaran'ny mpamongady. Amin'izao fotoana fidinan'ny vidim-bary izao kosa indray dia manodidina ny 2 arivo ariary ka hatrany amin'ny 900 arivo ariary ny kilaon'ny vary miantarandrianay. Vidim-bary aloha zao efa mba eo ihany. Mbola be maso le vary mbola mitobaka dia mbola eo vidim-bary zany fa tsy mety an'le tatsy. Tsy ohatran'ny taloha hoe makalioka zao hitana zao 900 ny kilao. Vary gasy makalioka zany mitovitovy eo ihany ny vidiny amizao. Ny kilao eo manodididina ny 900 amizao. Aloha eo nasatra 900 ny kilao. Tahaka izay ny vidin'ny vary eny amin'ny tsena pokotany sy épicerie samihafa eto an-drenivohitra. Tsy misy ny latsaky ny 2 arivo ariary ny kilao efa mbolana maro izay. Manakaiky izay ihany koa ny eny amin'ny mpamongady. Efa nahitana fidina ny vidin'ny kilaon'ny vary amin'izao raha ny fanazavana. Resaka lokal ny makalioka tamin'ny atao hoe tamin'ny 2 volana lasa angambany mbola lafolafo ny vidy 107 7 arivo sy 1 hetsy ny gony. Dia nidina 4 arivo sy 1 hetsy zao izy efa 2 arivo sy 1 hetsy. Dia ny semence ny ston izay nivarotra 4 arivo sy 6 alina. Dia tamin'ny tapabolana lasa teo angamba niakatra kely na tonga ny 7 arivo sy 7 alina io. Dia nijanona hatreo aloha hatramin'izao. Latsaka ny 2 arivo ny vary gasy tsipala. Makalioka aloha zany ny mihoatra ny 2 arivo. 7 sy 2 arivo izy raha hoe amin'ny 2 arivo sy 1 hetsy io. Dia ny vary gasy fotsy no latsaka ny 2 arivo. 7 sy 700 sy arivo ny amarotana ny kilao le tsipala io. Mihoatra ny 2 arivo ny vary gasy mena. Ireny lafo foana moa zany manala londo ny vary gasy mavokely mena ireny. Efa ohatr'izay foana mihoatra ny 2 arivo foana hatr'izay ny gasy mena indrindrindra dia ny makalioka. Taoriany fidinana ifotony totosain'ny ministry ny varotra sy ny indostria. Nanambara ny ministra tompon'andraikitra fa misy ny fanararaotana amin'ny famatsiana vary amin'izao. Namafisiny tamin'izany fa tsy tokony hisy vidim-bary oatra ny 2 arivo ariary ny kilao. Raha ny nambaran'ny mpamongady anefa izay nisafidiny tsy ampiseho ny sariny hatrany. Tsy azo heverina raha amin'izao no ilatsahan'ny vidin'ny karazam-bary samihafa ho latsaky ny 2 arivo ariary ny kilao. Raha le resaka makalioka satria ohatran'ny makalioka le vaovao iny hoe tokony 2 arivo ny amarotany mpamongady dia nefa ny ohatran'ny tsy tafavoaka izay zavatra izay. Tsy tafavoaka. 7 sy 2 arivo no ivarotanay amin'izao dia izay 7 sy 2 arivo izay efa le tena ohatrany hoe marge tokony ho alainay no alaina amin'izay. Ie, raha miainga amin'le tena prix hatrany am-potony sy ny rehetrarehetra frais sy ny totoana vary sy ny rehetrarehetra dia tsy tafavoaka le 2 arivo aloha. Ny vary mena indrindrindra moa zany tsy tafavoaka raha fahitako anazy tsy possible mihitsy ny amarotana azy 2 arivo. Ny akotro mihitsy ny lafo be, miainga amin'ny akotro avy amin'ny mihitsy ny lafo be. Ny vidianana akotro na manala londo amin'izao eo amin'ny 7 sy 700 sy arivo. Izay zao mpamongady dia le mpanjara le épicerie ireny no maketo. Io arakaraka vary gasy aloha mety tsy possible fa le vary import ireny mety hoe mety ho lasaka izay. Satria izay taloha zao mivarotra an'ilay vary sindry mity mora dia lasaka izay ary 900 sy arivo 500 sy arivo tamin'ny voalohany dia 900 sy arivo faharoa. Tsy mifanalavitra amin'ny tarehimarika eny amin'ny mpamongady ny vidim-bary eto amin'ny faritra Analamanga navoaka ny Observatoire du Riz ny volana Jona 2024 sy 2 arivo teo. Ho an'Antananarivo renivohitra eny amin'ny mpamongady ny vary fotsy vokariny eto dia eo amin'ny 7 sy 200 sy 2 arivo ariary eo ny kilao ary latsaky ny 300 sy 2 arivo ariary ny kilao eny amin'ny mpamonjara.
Ny vary miditra avy any ivelany na ny importé kosa dia eo amin'ny 540 ariary ny kilao eny amin'ny mpamongady, raha toa ka 740 ariary ny eny amin'ny mpananjara. Tany amin'ny taona 740 tany raha tsy ahivina no nahitana vary vokatra teto amin'ny nosy, latsaky ny 2 ariary ny kilao rehefa nojifaina teny amin'ny mpananjara teto an-drenivohitra. Izany hoe ny volana janoary, febroary ary martsa 740 ohatra dia nandridina ny 900 ariary ka hatramin'ny 700 ariary ny kilaon'izany. Tontolon'ny varotra izay hatrano dia nikatona sy niala teto Madagasikara ny magasin lehibe Shoprite, orinasa izay isan'ny nampiasa olona betsaka manerana ny nosy araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Miantarandriana io. Namoaka fanambarana ofisialy ny vondrona Shoprite androany fa hisitaka eto Madagasikara sy Ouganda. Araka io fanapa-kevitra io, tapitra hatreo ny fisokafan'ny magasin Shoprite rehetra eto Madagasikara. Tsy nisy fanazavana mazava aloha ny antony raha ny tao amin'ny fampitam-baovao nivoaka fa raha ny fantatra misy fandraisany amin'ny fiainan'ny isan-dambola sy ny zava-misy amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny fandrarana amin'izao vanim-potoana izao no isan'ny antony izao fanapa-kevitra izao. Raha iverenana dia ny taona 2020 no nisiany Shoprite voalohany teto Madagasikara. Faritany maro no misy azy ankehitriny. Ankoatrany eto amintsika niala tsikelikely tamin'ny firenena maro ihany koa ity farany, isan'izany ny tao Kenya sy Nigeria. Tsy ahivina ny taona 2020 nampiasa olona mahery ny 1,4 ny Shoprite taty Afrika. Lafa mavao hafa kosa indray dia nandefa taratasy any amin'ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo mangataka ny any sorana sy anoloana ny mpanolontsaina ny tanàna miisa 10. Miantarandriana voatra. Mpanolontsaina avy amin'ny Antokotiko Madagasikara miisa 9, avy amin'ny RK ny iray Rariny Rina Clémence ary avy amin'ny Komba iray i Toavina Ralamahay no nanaovan'ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo taratasy fangatana tamin'ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana eto Antananarivo hoe sorina sy hosoloina araka ity taratasy nalefa ity. Voalaza tao anatin'io fa antony nanaovan'ny izao fangatana fanisorana izao ny tsy fahatongavan'ireo mpanolontsaina ireo nandritra ny fotoam-pivoriana intelo ny sesy araka ny fanazavana trany na ray fiantsoana ara-potoana avokoa ireo mpanolontsaina ireo ary fangataham-panazavana taorian'izay saingy tsy nahazona valiny izany. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melona idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alavolo mandritron-droa herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo any! Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2 ariary fotsiny. Feno faliana ny tontolo andronay. Mba manararoatra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial, tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny sauce tomate spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny sauce tomate spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao. Lame bic maranitra tsy mety aravesina mateza. Isanandro. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant.
la vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Maro ireo mpanjifa fiarakaretsaka eny amin'ny hôpitaly Soavina indrindra no mitaraina noho ny afaratsian'ny fiara eny an-toerana. Mahalony izany moa dia niaiky izany ireo mpamily izay nanaovana fanadidinina. Minina Ravelorson. Vy mifatopatotra, seza rovodrovotra, loto ary jiro vakivaky. Ireo no hita amin'ireto fiarakaretsaka na ao anatiny na ivelany tsy manaraka ny fenitra misy. Ireo rehetra no hita eto amin'ny station taxiomi. Ino antony mampitaraina ho an'ireo mpanjifa indrindra fa ho an'ireo marary ka mitady fiarakaretsaka eto amin'ity toerana ity. Tsapasita izany fa tsy mifanaraka amin'ny sarany alohan'izy ireo ny kalitao misy. Sy fa misy eva tena ratsy be. Ny eny ny anaty aloha ratsy fa tsy haiko hoe ny izy zany tsy mifanaraka mihitsy zany ny polisy ny anany. Zay no tena olana amin'ilay taxi. Tena tsy latsaka ny ray alina ny prix raha vao miala eto fotsiny zareo. Na dia hoe manketsy ataoko hoe tsy anjaso retsy dia nefa le fiara zao tsy le moteur sy ny sisy. Aka ndray zany fa mandeha taxi dia hoe maika nefa vao maika taraiky amin'ilay zareo lany lasantsy sy fitandremana zareo ohatr'izany. Misy kosa aloha tonga dia rodra be mihitsy aloha zay tena marina. Misy izy tonga dia hitanao hoe rovidrovitra be ny ao anatin'ilay izy. Ohatran'izay zao ohatran'ny hoe makany amboko tonga dia misy mandona 125, 100. Lazaina lafo fiainan'olona izy fa zany hoe zay le fiainany. Tsy ao anatin'ilay izy aloha le izy. Zay le izy. Araka ny fantatra moa dia manaiky ary miaiky ireto mpamily fiarakaretsaka eto amin'ny taxiomi reto fa mila mandeha ihany ny fiara fa tsy maharaka ny fanamboarana azy ireo. Entretien aloha ngamba dia tsisy hoe an'olo seza sy ny karazana fa dia zay ampandeha fiara amin'izao aloha zay tena marina. Zio tazanareo ny seza zany ny ankoatran'izay zany hoe inona moa fa dia efa mandeha fotsiny izy dia zay. Dia zao na manao visite technique raha tsy olany visite amin'ilay tena visite technique na inona zao tsy olany mihitsy ny akabeazana. Raha miteny ianao hoe 50 000 va 25 000 ny lazainy ny olona. Dia eto amin'ny entretien koa moa rehefa tsisy vola miditra ange dia efa tsisy entretien. Zay zao ro taxi be dia be zany raha mahavita tortelina roa farafahabetsaka. Nefa amin'izany 50 000 angamba vitsy. Azo ampiasaina fa tsy ny entretien zany grave be. Tena grave be ny entretien. Ohatra fotsiny zao hoe ny ao amin'ny moteur, ny carburateur, ny zavatra ohatran'izany zany dia efa vola mivoaka. Nefa na bozy ohatran'izany bozy sy karazany nefa ianao le miditra tsy misy. Tena azo atao hoe tsy misy. Zany raha misy hoe hoanina zany ny vola. Raha ohatra aloha zany ianao zao hoe manofa tsy aloha tsy manao. Fa raha tompo manko ianao ohatra zao dia mba mahazo mahazo 50 000, 35 000 moa. Araka ny nambaran'izy ireo hatrany, sarotra ny azahoana taratasy manamarika fa vita fitsirena ny fiarakaretsaka noho ny aratsiany kalitao. Ankoatr'izay, noho ny tsy fisian'ireo mpanjifa ka miteraka faty-antoka no tsy ahafahan'izy ireo mikojakoja izany. Mandidina ny resaka fitaterana izay hatrany dia miverina indray ny kolikoly ataon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny lalam-pirenena taorian'ny fiboana. Tokony isy ny ezaka manokana atao manoloana izany hoy ny commande teo alohan'ny gendarmerie nandritra ny famindram-pitantanana teny amin'ny Toby Ratsimandrava io na saina. Miamazo laka indray ny kolikoly ataon'ny zandary eny amin'ny lalam-pirenena hoy ny nambarany jeneraly Andrianjanaka Anjatoarisoa tamin'ity androanyity teny amin'ny Toby Ratsimandrava. Ary mbola tokony anaovana ezaka manokana mihitsy indrindra ity hoe le bon accueil dans la caserne ity satria isan'ny manahirana amin'ny fifandraisana amin'ny olona izy io. Talohan'ny tanatongavany Covid-19 dia efa tena hoe misy fivoarana be dia be io resaka ady amin'ny kolikoly eny an-dalana io. Saingy mampalahelo fa rehefa miverina taorian'ny nanomboka nateraka entina ny lalana isika tao amin'ny resaka confinement dia miverina nanomboka teo ihany koa mbola misy asa izay tavela ihany zany.
zany a ny mahakasika an'izay zavatra zay. Tokony anaovana izaka manokana ny ady amin'ny kolikoly ataon'ireo zandary eny amin'ny lalam-pirenena raha ny fanazavany ny fandraisana vola amin'ireo mpamily ahitana tsy fahatombanana izay mety hiteraka loza amin'ny mpifamoivoizana. Momba ny tsy fandriampahalemana nanambara ny commande vaovao ny zandarmarie-pirenena fa afainganana ny vonjitaitra manomboka izao. Ny zavatra mafisina ankehitriny zany a dia ny fametrahana pakiady azahoan'ireny zandary napetraka amin'ireny toeran'ireny a mamaly ny filana avetrany na ny antso amin'ny fampandriampahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fampianarana an'ireo zandary zay efa any toerana mba azahoany manao ny vonjitaitra faran'izay malaky indrindra no tena zava-dehibe. No tanterana androany teny amin'ny Tobira Tsimandrava ny famindram-pitantanana teo amin'ny commande teo alohan'ny zandarmarie-pirenena ny jeneraly Andrianjanaka Kanjato Arsoa sy ny vaovao jeneraly Rakotondrazaka Andriantsarafara. Lafy vao hafa kosa indray tranga miavaka any Antsirabe ihany dia tovolahy kely iray any an-toerana maniry hianatra eny amin'ny université no mivarotra arovava eny Andalambe entina anampiana ireo ray aman-dreniny amin'ny fividianana ireo fitaovana entina hianatra Kolo TV Antsirabe. Tovolahy kely iray avy eto Antsirabe i Jean-Éric 7 taona izy ary varotra ireny arovava ireny no asa taony. Maro amintsika izay mandeha eny Andalambe eny no mihevitra rehefa mahita ankizy mivarotra ny ao an-tsaina voalohany dia ny hoe ampiasana ireo ray aman-dreniny hitady vola izy ireny. Ho an'ity tovolahy kely ity kosa indray dia mifanohitra amin'izany tanteraka. Izy tena mihitsy no nanapa-kevitra ny varotra arovava eny Andalambe ary eto avaratsena Antsirabe renivohitra no ahitana azy matetika. Amin'ny valora maraina izy no tonga eto ary mody misakafo atoandro ka miverina indray ny tolakandro. Tsy nisy vola avy amin'ireo ray aman-dreniny ny hividianana ireto arovava izay amidiny ireto fa vola goteny nangoniny tamin'ny fotoana nianarany ka amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao dia aleo no mivarotra arovava ary tsy sarotiny amin'izany ireo ray aman-dreniny. Anosika dia mba vakansa dia mba mitsindry kely ny hoavy. Ity zany vola efa nangoniko efa tany amin'ilay mbola nianatra zay dia ihany zany manampy volako ihany izy hevitra ihany dia manao hoe ty hoaniko aloha dia ty indray angoniko dia ohatr'izao dia izy zany toro-hevitra avy amin'ireo ray aman-dreny izy fa raha saika anao zavatra be da be fa oziny eto dia ioziny anina dia ionina atao. Izy aloha tsy sarotiny satria efa mba feno taona dia tsy dia maninona tsony efa mba maleo tena zany efa mba satrany ary ianao mba mahita zavatra atao mba hanisehana fianarana mba tonga amin'ilay tanjona irina. Vao avy naka baccalauréat teo i Jean-Éric ary maniry ny hianatra eny amin'ny université izy raha toka afaka soma tsara. Ireo vola izay nivarotany arovava teny Andalambe kosa dia entiny hanampiana ireo ray aman-dreniny hividianana ny fitaovana entiny hianatra. Mahatsiaro mianatra kely ihany indraindray hoy i Jean-Éric indrindra rehefa mifanena amin'ireo niara-nianatra fa tsy atao makivy izany. Mianatra ihany fa dia tsy mahakalaka dia izay koa anisan'ny manosika mba hianatra eny amin'ny université dia efa manomanomana vola. Raha vita fianarana dia mba hanangana orinasa. Ny fianarana tena tiako atao dia mba resaka ohatran'ny fitantanana orinasa mihitsy fananganana orinasa dia anany tokony. Mahalafa arovava valopake isan'andro izy ary manodidina 5,100 ariary ny vola hoentiny mody. Ny finiavana hoy izy no ahafahana mahavita zavatra iray mba ahafahana mahatratra ny tanjona tena irina. Araka izany dia nitondra hafatra fo an'ireo tanora nitovy aminy Jean-Éric. Ny ahy zany miafatra mba ho an'ny tanora dia mila tsindrovina no avy dia atao izay zavatra afaka atao mba ahafahana manatratra ilay tanjona irina dia tsy mifikitra amin'ny zavatra tokana fa mba mamelabelatra ny saina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Vereto andrenivohitra isika dia iarovana ireo mpianatra sy mpampianatra amin'ny valinaretina Covid-19 nanangana toeram-pisakafoanana manokana ny Alliance Française Antananarivo. Isan-tanjona napetraka amin'izany no ny fanampiana ireo mpampianatra tsy manana fotoana betsaka isakafoanana ny alarana efison. Nisy fiantraikany betsaka tamin'ireo toeram-pampianarana ny fisian'ny valinaretina Covid-19 ka niteraka ny fikatonan'izy ireo nandritra ny fotoana maro. Ankehitriny, misy amin'ireo toeram-pampiovanana no nisafidiny anangana sy hanatsara ny toeram-pisakafoanan'ireo mpianatra sy mpampianatra.
izan'ireo toerana nanatsara sy nametraka ny fiarovana ny mpianatra ny eo anivon'ny Alliance Française Antananarivo. Tsaramaso ny antony tena nanokafana n'izy ty aingakaingana voalohany aloha dia navoazana tanteraka zany ny toerana sy ny fitaovana ampiasaina. Faharoa koa manana hetsika maromaro ny Alliance Française ato ireo hetsika ireo nefany dia mitaky misy olona maromaro mivezivezy tonga izay tsy maintsy mila fanohanana ra-tsakafo mety manana filana samihafa amin'ny lafin'izany dia efa tonga raha teo koa ny fotoana na ahavitana ny fotodrafitrasa rehetra dia nasokafana androany izy. Tombony ho an'ireo mpampianatra izay tsy misy fotoana firy ihany koa ny fisian'ity toerana ity raha ny fanazavana. Mpianatra moa dia manana fotoam-pampianarana teritery ato satria voarindrarindra isak'izany adiny iray manao an'izao adiny iray kely zany ny fotoana ahafahany manana fiatoana mbe anaovana sakafo hinanana sakafo nefa raha tsy misakafo izy dia tsy havitany asa dia manampy be dia be an'ireo mpampianatra mihitsy le izy satria maraina ary izy mikomandy hoe za amin'ny 12 misakafo efa vonina miandry azy eo ny sakafo dia tsy misy fotoana very mihitsy. Ny fanolorana sakafo ara-pahasalamana no antoky ny fahasalamana ho an'ireo mpianatra sy mpanabe. Ny andraisana ny fepetra apetraka eo amin'ny toerana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra hiarovana hatrany ireo mpianatra sy ny mpampianatra. Trangam-piarahamonina kosa indray dia trateky ny zandarmerie pirenena ireo andianjola mpamaky trano tao Fenerivo Atsinanana rehevohatra faritra Analanjorofo tratra teo ampelantanana ireo jola avokoa ireo entana alatra rehetra ary alevin'izy ireo ambany tany izay entana izay Henri Florio. Nefa nesesy vakitrano tao Fenerivo Atsinanana tatoato izay manoloana io nisy ny hetsika manokana nataony eo anivon'ny zandarmerie pirenena any an-toerana. Ny maraimben'ny zoma fa 5 ny volana jolay lasa teo tokatrano iray tao amin'ny fokotany Ambatare no voaroba entam-barotra maromaro tamin'izany. Nametraka fitoriana ilay olona lasebatra ary nataony fikarohana rehetra. Nisy olona iray raha teo efa niahiahina tamin'izany. Nataony fisavana ny trano tao terrain maher ka sary natao avokoa ny ampahana tamin'ireo entana alatra miaraka amin'ireo entana halatra hafa. Nanondro ireo namana ity tratra tao terrain maher ity ka hita tao am-pasipotaka ireo entana halatra hafa izay tena maro tokoa. Misy tamin'ireo entana no nalevana ambany tany niandry mpividy azy. Nandritra fanadihadiana natao azy efatra amin'ny rahalahy dia fantatra fa miisa 7 ny vakitrano izay nataon'izy ireo teto tampon-tanànan'ny Fenerivo Atsinanana nanomboka ny volana Jona ka hatramin'ny volana Aogositra teo. Miisa 5 izy ireo anatin'ny tarika Jolay ity. Ny efatra amin'izy ireo dia efa voasambotra ary efa natolotra ny fitsarana ary amin'izao fotoana dia efa voatazona vonjomaika ato amin'ny fonjany Fenerivo Atsinanana. Ny iray kosa dia mbola karohina hatramin'izao ary nisy tamin'ireo azy dia tena nalevina tanany tokotany manodidina ny trano izy ireo mihitsy nanafenany azy ary isaorana ny praimona izay nanampy ny zandary tamin'ny fisavanany tanàna sy ny trano natao. Ny talata fa 17 aogositra lasta teo no natolotra ny fampanoavana ao Fenerivo Atsinanana ambaratonga voalohany. Ireto jiolahy ireto ka samy voatazana amponja vonjomaika avokoa miandry ny fitsarana. Olona iray hafa kosa no mbola karohina fatotra amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitrangana todradrano tao Tennessee faritra atsimon'ny États-Unis 20 atreton'ny olona namoneny ary ampolony ny tsy hita popoka raha ny tarimarika vonjomaika voaray fanadina. Un bruit de rivière qui déferle. Tondraka ny rano mirobo-drano avokoa ireo mponina eto Tunisie faritra iray atsimon'ny États-Unis. Araka ny hita tao amin'ny tokantrano iray ity mezaka ny hotoniny iray trano na eo aza izao fiakarany rano tampoka izao. Ora mikija nandritra ny alina iray manontolo nitarika fahavakisany rendrano tao Tunisie. Tampoka ny fiakaran'ny rano vokany olona maro no namony ainy izay atreto 20 araka ny tatitra vonjomaika navoaka ny sampana mpamonjy vony ary maherany 70 no mbola tsy hita popoka.
fiara maro no lasan'ny rano ankoatra ireo trano izay niotsaka. Mampiasa ny fitaovana rehetra eo am-pelatana ny sampana mpamonjy voana, mitety ireo tanàna ny sehoan'ny loza manavitra ain'olona. Miditra antsehatra manampy ny mpitandro ny filaminana sy ny sampana mpamonjy voana ihany koa ireo olon-tsotra izay manana vedette rapide entina amonjena ireo mpiray tanàna. Hatreto ampolo no trano rava vokatra ity fiakaran'ny rano tampoka ity ary fianakaviana maheriny 80 no tsy manan-kelofana. Ankoatra ny fifehezana ity fiakaran'ny rano ity, toerana maro ihany koa no ahitana aitrano amin'izao fotoana izao. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao.